Coucou les loulous, tonga sondry ato anatin'ny page Milora Gasy misaotra antsika foana manaraka. Androany dia misy zavatra kely anankiray izay ihany tiako zaraina amintsika satria tena ato anatin'ny tambazotra na eny amin'ny fiarahamonina dia tena betsaka dia betsaka mihitsy ny mpanely anazy ity. Tsy inona kory izany fa Ntsao. Alohan'ny resahantsika ilay izy dia andraso tantarako tantara kely anankiray nitranga tany Europe de l'Est tany nareo efa eny izany tantara izany nitranga fa mahafinaritra anahy ilay tantara dia mahatonga saina ihany koa ilay izy. Misy lehilahy anankiroa izany mivarotra etiny anankiray dia etiny anankiray mitovy ny zavatra varotany zareo ireo fa nefa le raha namana anankiray zany tena malafo be mihitsy. Tezitra le namana anankiray sady mialina moa zany dia nanomboka amin'izay izy nanaratsy nanelitsao momba ilay raha namana anankiray zany tany amin'ny olona ray 2 3 4 5 ena dia miparitaka be amin'izay le izy nafarany dia lasa tsy tian'ny olona tsony le raha namana anankiray le nalafo entana be taloha lasa tsy atokisan'ny olona tsony tsy navita ny varotra tsony satria tsisy mpividy nitady asa dia tsy nahita asa tsony. Tatsio aoriana nefa rehefa hitan'ilay anankiray amin'izay hoe tena potsika be ny fiainan'ilay anankiray dia nanantona mpitondra fivavahana izy hoe ahoana ozy izy ny ataoko satria potsika be ozy izy ny fiainan'ilay raha namana anankiray dia nefa noho izaho zany dia inona ny mba fikafika kely atoronao anahako amafanan'ireny zavatra rehetrarehetra ny teneniko momba anazy ireny. Dia ozy izy le mpitondra fivavahana hoe mangalao ozy izy anao ondana anankiray le ondana misy volomboriny ireny ao anatiny dia makeny asa ianao eny ampovoantsena dia triaro amin'ny antsy ilay ondana dia apary tao daholo eraky ny tsena ilay volomborina. Rehefa vita izay ozy izy dia alaivo tsirairay amin'izay ireny volomborina ireny dia atsofoy averenao anatin'ilay ondana indray. Dia ozy izy le lehilahy anankiray hoe izany ve ozy izy ho vita na ho firy taona ary sady amin'izay ozy izy efa betsaka ny volomborina mety efa tsy hita tsony noentin'ny rivotra sy ohatran'izany tsy vita izany. Dia ozy izy le mpitondra fivavahana hoe tena izay mihitsy ny tiako tenenina hoe zavatra kely nataonao tsy ampiheverana nanaparitahanao an'izay lainga izay momba le olona anankiray dia potika ny fiainana tsy hita tsony nefa n'izay afaka atao. Tiako tenena amintsika hoe tsy voatery tsika hoe manaratsy olona anankiray na manambany olona anankiray na hoe tena mamotika fiainan'olona anankiray vao afaka miakatra amin'ny fiainana vao afaka manatratra tanjona fa raha ohatra ka manam-potoana ianao hanaratsiana olona anankiray na mafazana lainga toy izany dia tsy alohanao hoe mamafy ny marina momba anao hoe zange olona milay zange olona mavita n'io zavatra eritreretinareo atao io mety mavita tsaratsara kokoa noho n'ilay olona anankiray ary na zavatra ohatran'izany satria zavatra mety sy eritreretinao fa zavatra fehezanteny anankiray dia efa mety mamotika fiainan'olona dia avy eo rehefa tsy tezitra tsony ianao raha pitso rafakapitso dia efa tsy hita tsony izay azo atao satria raha niraraka tsy azo rofina tsony izay zavatra efa vita izay. Izay no tiako resahana aminareo androany dia mila mitandrina tsika rehetra satria zavatra tena tsisy dikany eny dia manimba fiainana zavatra fanaratsiana kely fotsiny dia efa mety tsy atokisan'ny olona anao nandainga aloha zany tsy variana mino fa tsy atokisan'ny olona tsony fa le olona tena nosoranao fotaka tena mety ho simba tanteraka. Dia izay ndresadresakantsika androany ary dia tantarao anaty commentaire hoe raha ohatra ka efa nisy nanosipotaka nareo na efa nisy nanelitsao na ohatra nanelitsao olona nareo taloha ohatra dia nalahelo na hoe tsy maninona mihitsy fa mérité an'izany izy ohatra. Dia izay ny androany dia babay daholo ary